ny asasan'ny ilontsera mivelatra be zany fa raha hoe feheziko amin'ny teny fohy dia hiara-misalahy amin'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety zany amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny filazam-baovao ny haino aman-jery sy ny asa fanaovan-gazety rehetra sy ny resaka internet moa zany. Nefa rehefa dinihana zay mety hisandrahaka amina sehatra asa hafa maro zany mety hisy ny fampiofanana misy ihany koa ny fanaovana média monitoring moa filaza azy amin'ny teny vahiny zany ohatrany hoe misy lohahevitra anankiray dia dinidiniana ho fakafakana zany ny fandraisan'ny olona n'izay sehatra izay amin'ny fotoana voafaritra anankiray fa tsy voafaritra hoe amina teboka vitsivitsy zany fa mivelatra be le asan'ny ilontsera fa azoko fehezina amin'izay hoe fanatsarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany sy ny serasera maro lafika eto amintsika na nataontsika hoe communication médiatisée. Misy olana ve io asa fanaovan-gazety io amin'izao fotoana zao no hoe mila fanatsarana sa hoe tena hoe hitan'ny ilontsera zany hoe ny tena marina angamba ny nareo mpanao gazety no tena afaka manazava an'izay satria io no iainanareo rehetrarehetra mihina fa tsy andanareo hoe tsy dia tena hoe lafatra angamba ny asa fanaovan-gazety amin'izao araka teneniko teo hoe mitondra ny anjara biriky ny ilontsera nefa fiaramientana io fanatsarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera maro lafika io eto amintsika mety misy tokoa ny madilana ho tetenina nefa ny mety misy ihany koa ny ezaka efa vita dia izay zany fahitana anazy hoe afaka mitondra ny anjara birikinay zay amin'izay fanatsarana ny tontolon'ny serasera eto amintsika izay sy ny asa fanaovan-gazety amin'ny lafiny amin'ny ankapobeny.